raisina ho fifaliana sy tompontsoa indray ny miaona finaritra aminao a atao anatin'izao fandarana izao inoko fa efa todina ihany koa ianao anaraka ny toyny famelabelarana izay rahantsika eto a anatin'ilay loha hevitra lehibe hoe honina eo aminy aho mbola miaraka amintsika hatrany ny pastora Andriamparadina Fanera hitondra n'izay dinidinika izay koa miarabatsika tonga soa indray atao anatin'ny fandarana. Miarovanao namanatynao ary miarabantsika rehetra ihany koa manona ny fiadanany tompo amintsika amin'ny alala izao fandarana fandinina ten'Andriamanitra izao. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy a fizarana maromaro dia efa nianarantsika teto izay loha hevin-dehibe izay honina eo aminy aho maneho ny fanirian'Andriamanitra mbola hiara-monina hatrany amin'ny vahoakany na dia teo aza ny antsana lalina izay nateraky ny fahotana izay tsy misy marimaritra iraisana mihitsy amin'Andriamanitra izay masina dia mbola manana drafitra ahafahana manome an'izay tombontsoa izay ny vahoaka indray Andriamanitra hiaraka honina aminy. Tamin'ny feonantsika farany dia noresana teto ny batisa izay isan'ny fomba nampiasan'Andriamanitra hamitranana an'izay fihavanana tapaky ny fahotana izay. Androantsika inona indray ny loha hevitra ho resahana amin'ny mpanaraka ny fandarantsika pasteur. Inazy efa voalazanao teo no manadinao ny fampidirana sy fampitinana fohifohy zany ny lohahevitra lohateny izay efa nodiny antsika tamin'ny lasa ny tsara hamafisina angambany dia ny hoe hatramin'ny voalohany Andriamanitra mihitsy no naniry honina miaraka amin'ny olona. Rehefa namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra dia namorona olombelona izy dia napetrany teto amin'ity tany izay noforony ity dia izy mihitsy no tonga teto amin'ilay toerana izay noforoniny mba hiara-monina amin'ny olombelona, mba hiaraka amin'ny olombelona. Fa ny zavatra an'izao tamin'izay fotoana izay efa voalazanao teo hoe nisy ny sakana dia tsinona fa ny fahotana rehefa tonga mba hifandray amin'ny olombelona Andriamanitra, rehefa tonga mba hiara-monina amin'ny olombelona Andriamanitra tao amin'ilay toerana izay namboariny dia niery an'Andriamanitra nandositra ny tavan'Andriamanitra ny olombelona. Dia Andriamanitra ihany koa no mbola nanome vahaolana araka voalazanao teo izay hoe izy no nanome vahaolana mba hamitranana indray ny fifandraisana teo amin'ny olombelona. Tany am-piandohana dia efa nanome vahaolana Andriamanitra hatrana ny fiandohana mihitsy. Dia rahantsika mihita fa araka ilay voalaza hoe nanao akanjo hoditra Andriamanitra dia nampy akanjo andralehilahy sy ny vadiny mba ahafahan'ny olombelona miaraka amin'Andriamanitra indray sy ahafahan'Andriamanitra mifandray indray amin'ny olombelona. Dia ilay voalazantsika namanadinao tamin'ny fandarana teo aloha hoe lay hoditra zany hoditra biby izay nampiakanjonan'ny Adama sy Eva dia tandindon'ilay zanak'ondry amin'ny toko voalohany andiny faha 20, ilay zanak'ondry izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao hoy voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ary mahafinaritra ihany koa dia aika tandindon'ny batisa ihany koa lay akanjo hoditra izay nampitafiana any Adama sy Eva satria ilay Galatiana toko 7 ihany koa andiny faha 7 dia milaza manao hoe fa na iza no natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Mitafy an'i Kristy zay le izy. Dia ny Adama sy Eva nefa nampiakanjona an'ilay akanjo hoditra izay maneho an'i Kristy izay novonoina mba hanaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Ary izay no mbola no tanteran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely mba ahafahan'Andriamanitra miara-monina amin'ny zanak'Israely rehefa nafana fanandevozan'ny Egipta izy dia nandalo ny ranomasina mena. Dia voalaza ilay Korintiana voalohany toko 10 fa izy rehetra izy dia tao ambanin'ny rahona ary izy rehetra dia natao batisa tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Dia ankehitriny zany raha toizantsika zany zao le tantara na le dia zany satria ho tonga any amin'ilay Exodus toko 15 tsika io namanadinao andiny faha 8 eo amin'izay zany le baiko nomen'Andriamanitra hoe manamboara fitoerana masina ho ahy. Fitoerana tena hoe hita maso amin'izay zany le izy. Fa hatramin'izay zany Andriamanitra nefa niara-nonina tamin'ny olombelona hatramin'ny fiandohana mihitsy. Na dia nisy aza ny sakana teo aloha
tamin'ny toejavatra ny seho dia niara-nonona tamin'ny olombelona mandrakariva Andriamanitra tsy nidirantsika moa zany mahakasika ny Noa hoe tamin'ny andron'ny Noa, tamin'ny andron'ny Abrahama sisa fa mbola azo fatana ihany koa zany hoe ahoana ny fomba niarahan'Andriamanitra nonona tamin'ireny mpanompony reny tamin'izany fotoana zany ary lesona lehibe ao antsika ihany koa zany ankehitriny hoe ake zany mbola afaka miara-monina amintsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia izay le hojerevantsika amin'ity fandaran'ity hoe amin'ny endrika manao ahoana indray izay le izy amin'ny fomba ahoana no hanatanterahana an'izay. Ndaony hoe tohizantsika ilay fandinihana ilay lohahevitra ary hoe Andriamanitra kay zany efa nonona teo amin'ny zanak'Israely talohan'ny nananganana an'ilay fitoerana masina. Izay le izany efa nonona teo amin'ny zanak'Israely Andriamanitra talohany nananganana an'ilay fitoerana masina dia ny fanafana tao Egypta tamin'ny alalan'ilay zanak'ondry tandidin'i Jesosy Kristy izay novonoana nandatsaka ny rany mba ho fanavotana avy eo nipita ny ranomasina mena fanadiovana tandidin'i Batisa fanadiovana ho afaka amin'ny fahotana. Izay koa ilay asan'ny Paoly toko 2:4-9. Dia avy eo tafapita ny ranomasina mena ninana mana mofo avy any an-danitra sady zay dia nisotro tamin'ny vatolampy Kristy le vatolampy hoy le Korintiana 2:10 Kristy le vatolampy Kristy koa le mofonay Kristy koa no tandidon'ilay mofo nidina avy any an-danitra. Izay ny izy hay Andriamanitra zany kay teo amin'ny olona foana. Izay le izy namana dinoa tena mahaliana an'ity lohahevitrintsika ty teo amin'ny olona foana kay Andriamanitra raha le tantarany zanak'Israely no jerevantsika mandra-pahatonga teo amin'ilay fananganana ny fitoerana masina dia teo foana Andriamanitra. Fa ndao misy zavatra anankiray hojerevantsika ao amin'ny Exodosy 10:10 Exodosy 10:10 dia ny 9:7 sy ny 9:1. Exodosy 10:7 ny 9:7 sy ny 9:1. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, indro aho makeo aminao anatin'ny rahona maizina mba ho renin'ny olona raha miteny aminao ka dia ino anao mandrakariva izy. Dia nambaran'i Mosesy tamin'i Jehovah ny tenin'ny olona. 9:1. Ary eo ka samy hiomana ho amin'ny andro fahatelo izy, fa amin'ny andro fahatelo no idinan'i Jehovah hoe mason'ny olona rehetra eo an-tampon'ny tendrombohitra Sinay. Raisiko ilay 9:1. Dia hozy izy hoe ary eo ka samy hiomana ho amin'ny andro fahatelo izy, fa amin'ny andro fahatelo no anina hozy izy hidinan Jehovah eo mason'ny olona rehetra ao an-tampon'ny tendrombohitra Sinay. Nidina teo Andriamanitra. Izay le lohahevitra antsika namana dinao hoe onona eo aminy nidina teo amin'ny olona Andriamanitra amin'ny fotoana io ho eo amin'ny olona Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay zany io haitsika zany io tantara io dia nanomezana ny didy folo sady zay aike zany tamin'ny alalan'ny lalàna na didy folo izay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely dia mampafantatra ny zanak'Israely hoe zany eo aminareo eo aminareo mandrakarivana amin'ny alalan'iny didy iny izay nomena anareo dia azadiny fa eo aminareo mandrakariva. Izay ny tena antony iny namanadinao mba atsapany zanak'Israely rehefa nomena le didy folo ny zanak'Israely ary rehefa nampafatana azy ny didy folo dia tokony ho tsapany mandrakariva fa eo amin'ny Andriamanitra. Eo amin'ny Andriamanitra. Ndao jerevantsika le hoe nidina teo Andriamanitra. Hidina zany zao Andriamanitra ho eo amin'ny zanak'Israely ao amin'ny tendrombohitra Sinay io dia inona zavatra niseho ao amin'ny 9:1 vakitsika eo tsy mialo ihany tsika aloha Exodosy 10:7 dia ny 9:10 sy ny 11:10. Exodosy 10:7 ny 9:10 sy ny 11:11. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mandehana ho eny amin'ny olona ka manamasina azy hanioseam-pitso ary ampanasao ny fitafiny izy. 11:11. Dia nidina avy tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ka nakeny amin'ny olona dia nanamasina ny olona izy ka samy nanasa ny fitafiny. Zay
jereno tsara aloha le zavatra aseho no nivakitsika tao amin'ilay andininy faraika ambin'ny folo dia hoe aoka samy hiomana ho amin'ny andro fahatelo fa amin'ny andro fahatelo no hidinan Jehova eo mason'ny olona rehetra. Hidina Jehova ho eo amin'ny olona Jehova, hidina eo amin'ny zanak'Israely Jehova. Zay le lohahevitrantsika hoe onona eo amin'ny aho. Inona ny zavatra miseho rehefa hidina eo amin'ny vahoaka Andriamanitra. Dia le andiny fakilinao teo naminadinao mandehanao izy eny amin'ny olona mantsy Mosesy io ka manamasina azy anio sy ampitso ary ampanasion ny fitafiana izy. 10:7 dia nidina avy tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ka nakeny amin'ny olona dia nanamasina ny olona izy ary ka samy nanasa ny fitafiany. Indray zany zao dika zany no manahitiny batisa indray zany. Zay jereo fa verina foana le izy aiky Andriamanitra rehefa hidina eo amin'ny vahoaka dia tsy maintsy mila diovina vahoaka. Zay le izy tsotra be le afatra diovina ho afaka amin'ny fahotana. Zay rehefa hidina eo amin'ny vahoaka Andriamanitra dia tsy maintsy sasana ny vahoaka, diovina. Teneno izy ny vahoaka mantsy Mosesy, teneno vahoaka mba hanamasina ny tenany dia hanasa ny fitafiana. Dia io le voalaza le asan'ny apôstôly toko fa 2:20 mitsangana ary aoka samy atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zay zany le eto. Zay tsara fa velona foana zany lay fototra lehibe zany amin'ity le hoe Andriamanitra onona eo amin'ny olona ty. Raha fitinina tsotra fotsiny zany izy ravina milala dia zao. Raha te hiara-monina amin'Andriamanitra tsika, ary raha tiatsika hionona eo amintsika Andriamanitra, dia lesona azo raisina zany eto. Mila manamasina ny tena ary mila manasa ny fitafiana. Mila manasa, voadio, voasasa zany ny fitafianao. Fanesorana ny fahotana. Zay zany ny tiany nolazaina amin'izay. Dia ndao hamaky toko sandina anankiray tsika eo amin'ny Habakoka toko 2:20. Zanak'Israely zany zao no tenenina hoe Samia miomana ianareo fa hidina eo aminareo Jehova, hidina eo aminareo izy, onona eo aminareo izy, hiaraka aminareo izy, koa Samia miomana ianareo, Samia manamasina ny tenany ary Samia manasa ny fitafiana. Fa amin'ny Habakoka toko 2:20 inona mba ahoana mba voalazan'ny ten'Andriamanitra? Habakoka toko 2:20. Jehova dia ao amin'ny tempoly masina mangina eo anatrehany ny tany rehetra. Mazava volazan'ny ten'Andriamanitra ty moa zany dia efa miresaka izy amin'ilay toerana dia tsy fa ny tempoly zany fa ny tiana ho raisitsika amin'io toko sandina io lay fihetsika manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra. Jehova ao amin'ny tempoly masina dina no fihetsika mangina eo anatrehany ny tany rehetra. Fihetsika manoloana ny fanatrehanany. Ary zay ne le nampitain'Andriamanitra Mosesy tamin'ny zanak'Israely. Hidina eo aminareo izy Jehova, ho avy aho, hidina eo aminareo. Inona ny tokony fihetsika aseho ataon'ny zanak'Israely? Manamasina ny tena nareo dia diovy ny fitafianareo. Satria ho avy aho, hidina eo aminareo. Fihetsika zany ny tena zava-dehibe. Dia ndao amafisitsika io namanadinao amin'ny Genesis toko 20. Ndao ne hijery toe-javatra anankiray tsika. Genesis toko 20 ny andininy 4:20 sy ny 7:20. Genesis toko 20 ny andininy 4:20 sy ny andininy 7:20. Zao ny vaky ny teny. Ary Jakoba nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao hoe ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehova fa zany tsy nahalala. Dia raiky tahotra izy ka nanao hoe endre mahatahotra ity fitoerana ity, tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Zay le voalazan'ny Habakoka. Jehova ao amin'ny tempoly masina mangina eo anatrehany tany rehetra. Dia zavatra niseho tamin'ny Jakoba eto, toerana
ataontsika hoe tany efitra ne io io nisan'ny Jakoba io mialohany ionany tamin'ny Esau sy ny sisa teo amin'le toerana izy tany efitra dina zavatra niseho teo amin'io toerana io tonga teo Andriamanitra niseho tamin'ny teo Andriamanitra zay le hoe fihetsika manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra de na tsy aho Jakoba na tsy ary izy tamin'ny alalan'ny fahitana tamin'ny alalan'ny nofo no nisehon'Andriamanitra taminy zay le voalaza eo rehefa natory izy de nanofy de nahita sisa tohatra ohatran'izay de zao na tsy ary izy de rehefa na tsy ary izy dia natahotra izy de zao no teneny ato amin'ity fitoeranyity tokoa Jehova fa izaho no tsy nahalala ozy izy de raiky tahotra izy ka nanao hoe endre matahotra ity fitoerana ity tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavadiny lanitra ry havana malala tena mahafinaritra ty loha hevitritsika ity onona eo aminy aho ho Jehova aika zany tsy mifidy toerana le izy raha seza zao ny raisitsika tsy mifidy toerana kay le hoe onona eo aminy aho izy Jehova voalaza l'Exode 3:10 mbola tsisy ane le tabelina kely le fitoerana masina mbola tsisy fa efa nidina teo Jehova sady zay le izy nidina teo amin'ny vahoaka Jehova de nomeny ny lalàna didy-vola eto indray tany efitra eto indray talohan'ny zanak'Israely mihitsy aza ty tantara ity tany efitra no nisan'ny Jakoba tsisy ninina fa nidina teo koa Jehova de nanatrika teo Jehova de izy Jakoba eto amin'ity fitoeranyity Jehova fa zany tsy nalala tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra ozy izy matahotra ity toeranyity zay le afatra ty nampitena namanatinao hoe raha onona eo amin'ny olona Andriamanitra manahoana ny fihetsika ataon'ny olona raha mandray zany tsika zao fampiarana amin'izao andro enatsika zao de afaka apetraka amin'ny fantaniana hoe tsapanao ve inonao ve fa monina eo amin'ny olona Andriamanitra amin'izao fotoana zao amin'ny fomba ahoana any am-piangonana ihany ve ndraindray fa zay le fandraisantsika anazy hoe any amin'ny fiangonana fa rehefa ivelan'ny fiangonana de efa tsy miaraka amin'Andriamanitra fa rehefa am-piangonana de mitandrina be de masina be ozy izy ny fiteny satria Jehova manatrika eo am-piangonana aza diny tantaran'i Jakoba fa tany efitra no nisy azy fa teo Andriamanitra niseho tamin'ny teo Andriamanitra de ny fihetsika nataon'i Jakoba zay ny zava-dehibe matahotra ity toeranyity ozy izy matahotra fa eto amin'ity toeranyity tokoa Jehova azo heverina zany hoe na any atokantrano na eny an-dalana any amin'ny toeram-piasana indrindra afaka manatrika ihany koa Jehova zay zany zao ny afatra zay raisitsika amin'ity fizarana anankiray ity le hoe aika zany Andriamanitra efa nonona teo amin'ny zanak'Israely talohany nananganana an'ilay fitoerana masina de ny fihetsika manoloana an'izay fanatrehan'Andriamanitra zay tamin'ny zanak'Israely de osisy Jehova miomany ianareo fa hidina eo aminareo manamasina ny tenanareo dia samy manasa ny fitafiana de raha raisiko le tenenao teo namanadinao hoe amin'izao andro enatsika izao any atokantrano eny an-dalana raha tsapatsika sy raha inotsika fa monina miaraka amintsika Andriamanitra de tokony hitovy amin'izay koa zany ny fihetsika zay asehontsika attitude moa zany filazana azy ny attitude atsika fihetsika asehontsika manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra manahoana moa ve manamasina ny tenatsika sika ary moa ve eo amin'izay le afatra lehibe manasa ny fitafitsika sa fitafiana maloto no hoentinao manatrika ny fanatrehan'Andriamanitra fitafiana toetra ozy izy ny fiaramianatoetra fitafiana zay toetra fitafiana any amin'ny Jeremia moa zany milaza Isaia milaza an'izay izy hoe tahaka ny lamba miosondra ny fahamarinana izy efa tonga olo maloto izay rehetra ozy izy ny ten'Andriamanitra
fa nao fitiantsika amin'ny teny Davida re sady fampiarana zany io voalazany Davida amin'ny Salamo fa 4:15. Salamo fa 4:15 dia zao ny voalaza: ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozogozo aho. Zay io zany tena mametina azy namanatinao, onona eo aminy aho. Ahitsy mihitsy zany le fomba fihevitritsika ankehitriny hoe any amin'ny fiangonana ihany no Andriamanitra no manatrika atsika. Dia hoe any amin'ny fiangonana ihany, any am-piangonana ihany tsika no miara-monina amin'Andriamanitra. Zay zany namanadino tena manimba mihitsy amin'izao andro iainantsika izao. Mamitaka mihitsy. Ary mamitaka, tena mamitaka. Indrindra na ny kristiana zany hoe voafitaka ao anatin'izany. Hoe rehefa amin'ny andro fivavahana dia anatrika voninahitr'Andriamanitra any am-piangonana dia amboarina tsara na fitafiana aza sisa. Zay zany, zay angamba ny fampiarana an'ilay hoe samy miomana ao izy Mosesy tamin'ny zanak'Israely, miomana ianareo dia samy manamasina ny tenanareo. Dia dioviny sasao ny fitafianareo dia manao akanjo madio satria hoe ho anatrika an'Andriamanitra any am-piangonana. Fa rehefa ankoatran'izay tompo, zay le fitaka tokony amin'ny andavanandro mihitsy zany zay ty Salamo ty Salamo 4:15 ataoko anatrehako mandrakariva Jehova, eo ankavanako izy, eo ankavanako izy. Hoy Davida, eo ankavanako izy. Naiza alehan'ny misy an'i Davida dia zay ny zavatra nenan'i Davida. Eo anatrehako mandrakariva Jehova, eo ankavanako izy. Manatrika zay mihitsy zany le hoe miara-monina amin'Andriamanitra. Misy vahaolana fampiasanao amin'ny DM le hoe isan'andro vaky. Asa na malaza azy hoe isan'andro vaky zany eo foana Jehova. Ia, asika vakiny ny tokosadiny iny. Mateo 7:20 milaza azy. Dika tenombonana DM. Dia zay mihitsy no ilazany Jesosy azy. Tsy maninona ndao vakitsika zany teny zany sady amitianantsika azy. Fampiarana ihany koa amin'izao andro iainantsika izao le hoe manahoana ny fihetsikitsika manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra. Manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia vakitsika le Mateo 7:20 dia ny 9:20 dika teny iombonana. Mateo 7:20 9:20 dika teny iombonana eto Madagasikara no makitsika azy. Mateo 7:20 ny 9:20. Zao ny vakany teny: sady ampianaro hitandrina ny zavatra rehetra nandadeko anareo, ary indro miaraka aminareo isan'andro vaky mandrapahatonga ny fiafaran'izao tontolo izao. Tsara fandray mihitsy ilay izy sady mamitina ilay izy namanadino mamitina ilay zavatra niseho tany anefitra tamin'ny andro zanak'Israely. Nafana tao amin'ny fanandevozana, nipitany ranomasina, natao batisa tao amin'ny ranomasina, mihinana ny mana avy any an-danitra, nisotro amin'ny rano vatolampy, ary nomena ny didy folo mba ho tandremana. Dia fitiany Jesosy hoe sady mampianatra azy sady ampianaro hitandrina. Nampianarina ny tandrina ane zanak'Israely. Nomena an'ilay didy folo izy mba ho tandremany. Nampianarina izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidin'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ny didy folo. Dia niaraka amin'izay kay, zay ny izy namanadinao le efa nazavaiko teneko teo aloha hoe tamin'ny alalan'iny didy folo menahinany no anatanteran'Andriamanitra le hoe olona eo aminareo aho. Azadino ny zanak'Israely fa amin'ny alalan'iny didy folo iny dia miaraka aminareo aho. Zay izy dia amafisiny Jesosy izy ao Mateo 7:20 dia aussi Jesosy hoe arindro aho miaraka aminareo isan'andro vaky mandra-pahatonga ny fiafarany izao tontolo izao. Misy afatra lehibe mihitsy zany raha isika namanadinao amin'izy io le hoe olona eo aminy aho. Io zany le hoe afaka amin'ny fanandevozana, fanandevozana fahotany io tamin'ny alalan'ilay
zanak'ondry sady zay avy eo diovina tao amin'ny ranomasina batisa fanadiovana ny fahotana sady zay de avy eo mihinana mivelona amin'ilay mofo avy any an-danitra iny no ivelomana hoanina Jesosy le izy misotro amin'ny vatolampy lay rano velona Jesosy le vatolampy ary mitandrina mitandrina zay nandidiny Jehovah 10 lalàna io de miteny amin'izay Jesosy hoe indro aho miaraka aminareo isan'andro vaky. Ia, mahafinaritra e. Ao amin'ny Luka 4:17 rehefa nandeha nakany Emosy ireo mpianatra roalahy tsy nahafantatra ohatra ny Jakoba ihany koa fa teo Jesosy de amin'ny 7:20 de izy hoe de nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Inoko fa voatanisany tao daholo ireo zavatra niresahanao hoe zanak'ondry, ny mofo, ny rano ao tany amin'ny vatolampy voalohany hatramin'ny mpaminany voalohany mihitsy de efa nilaza momba ny Jesosy. Ay Jesosy daholo nasion'ireny rehetrarehetra reny de votoizantsika izy io zay le hoe tena mahaliana ty lohahevitra ty hoe onona eo aminy aho izy Jehovah de votoizantsika ao aoriana kely hoe amin'ny fomba ahoana indray no hanatanteran'Andriamanitra an'izay teny zay hoe onona eo aminareo aho. Ndao ary hoentina mavaka indray zay lohahevitra hiaraka hivavakantsika raina izay ny an-danitro misaotra anao ny amin'ny teninao mazava ny voalazan'ny teninao tompo fa ianao dia afaka monina eo aminay mandrakariva naiza ary na fotoana manahoana izahay matetika no tsy mahatsapa fa miaraka aminay ianao tahaka ny Jakoba ampio ary zay ankehitriny manomboka izao ahatsapa fa ianao Jesosy dia miaraka aminay isan'andro vaky eo ankavananay mandrakariva ianao ary aoka izay ahatsapa mandrakariva ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana izany izany amen. Makasitraka antsika tsararay avy nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany makasitraka an'ireo namana teknisiana ihany koa izay tsy nikely soroka nampifandray antsika tamin'ny feo sy ny sary misaotra ny pasteur Andriambaratena Fanerahany koa mbola vonona hatrany araka ny tokony omeny antsika teo fa hiara-mianatra amintsika indray izy amin'ny fiaonana manaraka mandra-pijery mandra-piteny tokalasy vavy.